Irevolana katoka sisa dia ho avy ny fetin'ny krismasy anarivony ireo namaly ny antso tao anatin'ilay hetsika arabaritra Bazar De Noel tetsy amin'ny lycée français tetsy Antananarivo Ambatobe. Ny fafampo dia tsy nafeniny ireo mpikarakara ary tsapan'izy ireo tao anatin'izany fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fety koa tsika amin'izao fotoana izao. Na herin'ny 5 ny isan'ireo mpitsidika tonga teny amin'ny lycée français de Antananarivo eny Ambatobe izay nikarakara letsika fanao isa-taona Bazar De Noel andehan'ny fahafito. Tradravo ireo tanjona napetraka nandritra ty hetsika ty, isan'izany ny fanomezan-danja ny asa tanana malagasy ary indrindra ho fampiofana ihany koa ireo mpianatra avy amin'ny kilasy section professionnelle amin'ny fandraisana andraikitra. Ny telma no mpanoana ofisialy ty hetsika Bazar De Noel ty. Efa zao no partenaire ny Bazar De Noel tatao lycée français de ny telma satria mifandray betsaka mihitsy ny valoranay mahakasika ny marché de Noel io. Tsara marihana fa misy partie amin'io hoentina manampy ireo enfants défavorisés ohatra ny eo amin'ny graine de coutume izay raha tao manana fondation izay efa manao hetsika momba izay hoe fanampiana ny ankizy izay faharoa manarakaraka an'izay manome ny andro dia manana fanomezana menany olona tellement ny tablette mora be sy ny connexion internet mora be, ny téléphone mora be 129 000 ariary ohatra ny dia efa maso téléphone bien équipé au niveau tellement dia tianay zany ampisehoana tiako hoe manana fanomezana ho an'ny hoe tellement dia tsy adino koa hoe voaingana voatelefona zay ny fibré amin'ny alalan'ny fibre optique anay ny lycée français d'Otana no les partenariats no izany rehetrarehetra zany dia mahafana ny tellement zany ny malohana le marché de Noël. Isan'ny angadina nanana sy vinahitana amin'ny fahombiazan'ny Bazar De Noel andian'ny fahafito ireo mpianatra avy amin'ny section professionnelle. Araka ny fanazavana izy ireo tokoa dia tsapa fa tsy azo iodivirana ny sehatry ny sosialy sy ny fanomezan-tanana ireo mpiarabelona.